Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe wa atimmul hajja wal umrata lillah, ary tanterahinareo sy fenohinareo ny hajj ary ny umra ho an'i Allah irery ihany. Midika zany fa ny fanatanterahana ny hajj ho an'ireo manan-katao, ho an'ireo manana possibilité amin'izany dia obligatoire. Ny umra kosa dia karazana sunna na tsy obligatoire fa tsaratsara atao rehefa mandeha any amin'ny hajj any ny olona anankiray. Amin'ny fanatanterahana ny hajj sy ny umra dia misy ireo arkany, ireo karazana hoe fototra ijoroan'izany hajj zany sy ny fototra iorenany izany umra izany. Anisany fototra anankiray dia ny fitafiana ny lamba anankiray antsoina hoe al-ihram. Ny fitafiana ity lamba ity dia anisany obligatoire ho an'ny lehilahy rehefa hanao an'izany hajj sy umra izany, ary tsy maintsy anaovana sy tafiana io lamba ihram ity mialohany idirana ny toerana antsoina hoe miqat. Ny fetra farany tsy maintsy idiranao satria manomboka eo ny hududul haram, zany hoe manomboka eo ny faritra masina izay tsy maintsy tafiana an'ity ihram ity. Ka ho antsika rehetra izay hanao hajj amin'ity taona ity na hanao umra amin'ity taona ity ka mbola tsy nahazo sy mbola tsy manana an'ity ihram ity, dia izahay manana azy ity amin'ny vidiny mirary dia mirary. Misy ny lehibe ho an'olona izay somary be vatana sy lava, ary misy ny refin'ireo olona somary kelikely sy fohy. Ho anao zany alohan'ny handeha any dia tsara ny mivatsy an'ity ihram ity avy eto Madagasikara, satria ao Addis Abeba na raha mandeha Emirata ianao dia eny Dubai no miova lamba tsy maintsy mitafy an'ity ihram ity inshallah. Midira MP na miantsoany vatana ho an'izay mila azy. Ity izy dia mbola vaovao ao anatin'ity toerana misy azy ity, ary ohatr'izao izy rehefa nivoaka izany zavatra ity, madio tsara ary lamba dia manify tsy mafana be zany no mitafy azy, ary tsara manala ny atsiambona sy ny tany. Ka ho antsika rehetra izay handeha hanao hajj, nomeny Allah chance amin'izany, handeha hanao umra dia afaka mijery an'ity aty aminay, ary mangataka amin'ny Allah tsika jiaby samy ahazo chance handeha hanao hajj ary ahazo chance handeha hanao umra, ary mangataka amin'ny Allah izay efa nanao umra sy nanao hajj mbola hiverina, ary mangataka amin'ny Allah ny hajj izay ataontsika amin'ity taona ity sy ny umra izay ataontsika amin'ity taona ity sy ny taona rehetra izay nataontsika izay dia ho raisin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.